Manitrai Jehovah raititu Zainana vutranai Raini famindrampu Fayana wireri Wanimba mijeri Kuindretu izani Mianturaka Aminaurirai Lai panguraka Fasuavanamu Nunatuzamu Fandana Renijai Jasura Vavaka Nisitunanai amin'ny fofeny fifaliana trany toko lasy toko vavy no iarahanay aminao ato anatin'ity fandaharana amin'ny zotra ny fampiazana ity ary reto izay dia mankasitraka irapoeran-tsaina no ny safidy natolotrao satria maro dia maro ny fotoana tokony hoarahanao amin'ny anio kanefa noho izay fitiavanao ny fandaharana izay dia eto isika ho amafisin'izay arahaba izay miaraka amin'ireto vahintsika ireto fa mialohan'izay aloha andeha anaraka faingo isika. Tsy njanela akory tsy naharitra ela ihany koa fa fotoana anankiray ahafahantsika miampita amin'ny fanolorana an'ireto mpandray anjara ho amin'ny anio ireto araka ny efa tsikaritrintsika ny atokantrano any dia fandaharana natao an'ny tanora noho izany tanora ny mandray anjara efatra mianadahy izy ireo mavitrika dia mavitrika tonga ato amin'ny ankavanako ato eto rotsy tonga soa rotsy ato anatin'ny fandaharana eo akaikiny io ihany koa i seraya tonga soa seraya ato anatin'ny fandaharana tsy adinany koa fa misy ny tovolahy anisan'izany Nehemia izay isolotena n'ireo tovolahy any atokantrano any ho amin'ny anio miarabany Nehemia ary eo ihany koa Rizia Rizia no metsika fitenenana isolotena azy efatra mianadahy hitondra ny fiarabana any atokantrano. Pipaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarabana ianareo any atokantrano any ary miaraby ihany koa ny katia sy ny namako izay miaraka amiko amin'izao fotoana izao. Manasantsika rehetra anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Loha hevitra anankiray izay tena isany hoe miteraka dievitra na eo anivon'ny tokantrano, ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny fiangonana eny hatrany any sekoly aza angamba ny loha hevitra izay nofantenan'izy efatra mianadahy mba hitondrana fifanankalozan-kevitra eto ho amin'ny anio
Iresaka amin'ny aminy hoe rehefa hoe ray aman-dreny ve dia tsy maintsy marina foana, rehefa hoe ray aman-dreny ve dia tsy maintsy hoeketeny foana na tsy maintsy ho toteny foana ihany koa. Izay no anasana anao mba anjoy sy hanaraka eto hatramin'ny farany. Ka avy hatrany dia hitodika aminareo efatra mianadahy miombon-kevitra ve nareo anatin'izay lohahevitra izay koa satria efa any amin'ny rotsy ny fanamafisam-peo, manao ahoana ny fahitandrotsy azy izay? Araka ny hevitro dia marina tokoa ny ray aman-dreny satria zareo tsinany efa nahita expérience talohan'ny zanany dia izy no afaka mampianatra ny zanany sy mitarika ny zanany amin'ny lalana tokony hombany. Amiko izany dia manana fahamarinana ny ray aman-dreny ary izy tsy hanolo-bato mafana ho an'ny zanany izany. Manana ny fahamarinana ny ray aman-dreny tsy hanolo-bato mafana ny zanany. Manao ahoana ny tovolahy miombon-kevitra amin'izay ve hoe marina foana, tsy maintsy tokony ho toteny foana izay zavatra rehetra ataony ao an-tokantrano ao? Mena. Ia, raha ny hevitro manokana aloha isika olombelona ray aman-drentsika ireo olombelona ihany koa ary arak'ilay fomba fiteny vahiny izay hoe l'erreur est humaine ary nareo ray aman-drentsika olo dia mba mety manana ny fahadisoany kely izy tsy marina foana izy tsy ao anatiny koa ilay fahamarinana satria raha jerentsika amin'ny fanatotoloana dia tsy mitovy mihitsy ny tamin'ny andro izay niainana tany aloha sy ny amin'izao vanim-potoana izao. Raha ohatra ka hoe somary tariko kely izay lohahevitra izay dia tsy hijanona fotsiny eo amin'ilay hoe marina na tsy marina fotsiny isika indrao antsy lazainao ray aman-dreny hoe tsaratsara foana izy efa any amin'ilay hoe tsy maintsy ho toteny ve, izay ihany koa no tiantsika hijirana misimisy kokoa, tsy maintsy ho toteny ve, tsy maintsy ekeneny ray aman-dreny ve dia ekena foana neny ahy. Ia, eo indrindratsika ny ray aman-dreny araka ilay nilazaiko teo teo hoe mety manana ny tsy ao ilay expérience fa eo ihany koa ilay tsy expérience ny amin'ilay vanim-potoana satria amin'izao vanim-potoana izao satria tamin'ny taloha tany ohatra mety ny lamaody tamin'izany raisiko ohatra fotsiny hoe manao volo-borona ohatra ohatr'izany tamin'ny rock and roll. Ankehitriny kosa nefa efa tsy izay intsony indray ilay zavatra mitranga dia mety tamin'izany ilay izy ratsy ilay izay lamaody izay ohatr'izay. Izany hoe ngamba mety tsisy ray aman-dreny kosa hoe izany nataonay taloha manao borona sy rock and roll dia fa ohatra fotsiny ihany moa indray sy ny miany iny izany fa ho an'ny rizia kosa tsy mifanalavitra eo manao ahoana ny fahitany rizia izay hoe tsy maintsy ho toteny, eketeny, marina foana ve ny ray aman-dreny? Ia, misaotra manome fitenenana. Ny ray aman-dreny tsy voatery ho marina foana ny zavatra teneniny satria araka lazain'ny namana nemia teo isika rehetra olombelona dia isika ihany koa manana ny fieritreretantsika ny marina ho lazain'ny ray aman-dreny mety tsy voatery ho marina tanteraky ny zavatra lazainy iny satria ndetsika indray ohatra hoe ilay ray aman-dreny milaza hoe tsy mahazo mandeha mivavaka ianao ohatra izany raisika izany dia ianao manana safidinao mazava ho azy fa ozy ianao hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny fieritreretanao izy dia tsy marina zany zay ilay tenin'ilay ray aman-dreny ka tsy voatery akatoa azy ianao. Ia, tsy voatery akatoa dia ohatra faharoatra hoe ilay ray aman-dreny misotro sy mifoka zava-mahadomelona dia raha amin'izay lafiny anankiray zany zao ohatrany dia mazava ho azy fa tsy mifanaraka amin'ny feon'ny fieritreretanao ilay izy dia tsy hoarahana ilay tenin'ilay ray aman-dreny. Hitantsika taratra tany an-tokantrano tany angamba fa tena hoe efa miato amin'ny ankilany ato manohatra an'izay hoe tsy maintsy ho toteny foana ve, eketeny foana ve ny ray aman-dreny fa ny ato amin'ny ankilany ato dia milaza hoe maha-ray aman-dreny azy efa napitry rotsy teo hoe ny elanetezana lava volo fa manitikitika azy atao zazavavy zato hoe seraiavy mankatò foana izay teneny darasineny dia eny toko tanterahana foana. Ie, satria hatreto aloha mbola tsy nitondrana tany amin'ny fahaverezana ilay izy. Ary manao ahoana ny fahitany seraiavy izay raha ohatra ka izay ny fantaniana apetraka hoe rehefa ray aman-dreny hoe ilay tsy maintsy hoeketeny foana sa ahoana ny amin'izay? Ie, raha manalo dia ie hoeketeny satria araka ilay nitenen'ny rotsy teo hoe
zareo hoe dia novoana ny zanany dia manao anao ohatra nandray ohatra izy ato eo a nandray ohatra izy afaka mamaly any koa rotsy a ohatra hoe eo amin'ny fomba fanao ohatra ny amin'ny mety hoe fisodrona na fitoroana mety misy ray aman-dreny manao an'izany mihitsy hoe afaka manao ny ataonay ianao fa tsy olana izany manao ahoana ny mety ho fiseho an'izay rotsy raha araka ny hevitra aloha dia eketeny ny ray aman-dreny ary mafisika any fa za zao mieritreritra hoe mety tsy hisy ray aman-dreny hoe hitarika ny zanany hoe hifoka zava-mahadomelona angambany satria manko a mety hoe le zava-mahadomelona foany a mety hoe fantany hoe izy zao te hiala amin'ilay izy dia nefa izy tsy tafiala amin'ilay izy kanefa kosa izy a misy fomba fiteny anankiray izay hoe azany ataoko ny atao a fa zay lazaiko ny tanterao izany hoe tsy voatery ny ataon'ny ray aman-dreny a no ataon'ny zanany fa zay zavatra teneniny kosa dia mino fa tsisy ray aman-dreny hitarika ny zanany any amin'ny ratsy fa ny asoa sy ny ahatsara ny zanany foana no kendren'ny ray aman-dreny izy ny vavaka tatsy hoe tsy misy ray aman-dreny hitarika ny zanany amin'ny ratsy a fa ny ahasoa sy ahatsara ny zanany foana ny kendren'ny ray aman-dreny a noho izany tokony ho eketeny ny ray aman-dreny a tokony ho toteny izy a ahoana ny hevitra izy ozy aloha tsy teo hoe tsy voatery izay ho atoko no arana fa izay teneniko dia amiko manokana rehefa miteny dia tokony ho atao ilay izy dia mazava ho azy ao na zavatra tokony tenenao mifanaraka amin'ny zavatra izay lazainao ka raha manome ohatra izany ilay ray aman-dreny dia ny zavatra tokony ataony a dia hifanaraka amin'ilay zavatra teneniny amin'izay fotoana izay ianao a ny afantaranao hoe ho arana ilay izy na tsy ho arana ka raha ohatra n'izany ilay ray aman-dreny a tsy mifanaraka amin'ny zavatra ataony ny zavatra teneniny dia tsy tokony ho arana ilay izy raha ohatra raha hoe nanome ohatrany hoe ohatra anatsy nareo teo hoe raha ohatra izao dia tokony arana raha ohatra izao dia tsy tokony arana raha izy manokana ny antaniana omeo isan-jato hoe amin'ny lafiny na tsy isan-jato fa ohatra hoe amin'ny lafiny ohatran'izao ny ray aman-dreny tokony arana dia amin'ny lafiny ohatran'izao izy tsy tokony ho toteny mihitsy amin'ika izy resitsika amin'ny lafiny eo amin'ny lafiny ara-pinoana ohatrany eo amin'ny resaka finoana lehilehibetra satria eo no zany misy ny safidinao no mipetraka dia amin'izay lafiny izay zany no metrahanao hoe ho arana l izy na tsy ho arana ny anisan'ny nemia te antany nemia hoe ny anisan'ny mahatonga ny olana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa matetika dia eo amin'ny fisafidianana lalam-piofanana fisafidianana asa eny hatramin'ny hoe fisafidianana tokantrano izay ho tokantrano ary izay ho andefimandry manahoana ny fahitan'ny nemia an'izay hoe amin'ireo lafiny reo ve sy ny lafiny hafa ihany koa manahoana tokony ho toteny ve ny ray aman-dreny sa ahoanany amin'izay fisika any ray aman-dreny misy fotoana tena tsy sarotra be ny anaraka an'ilay izy eo amin'ilay lafiny ara-piofanana fotsiny hoe le na hoe le sampam-pampianarana le hotohizana vitany leksa mivaka ray aman-dreny ohatra raisiko ohatra hoe mety nanao dokotera ohatra ny dadany dia mamany koa mety dokotera dia tao izy mivady no fakahita dia le zanany nefa efa tambola kely dia fahita hoe any amin'ny lafiny fanoratana no ambinina kokoa izy ny amin'ny resaka fitenenana na animation dia nefa ny raisy reny ny manery anazy anao dokotera zavatra tsy mety mihitsy zany zany hoe zavatra tsy hiaraka mihitsy le izy satria lasa forcena le zazana le zavatra mba tsisy fitiavana zany ao anatin'le zavatra atao dia tsy mandeha amin'izay loana dia ohatrany sokafako kely mantsy le resaka fa ary amin'izy roa vavy ny tena tiako hiantefany izay hoe miteraka olana izy io raha ny fahafantarana anazy amin'ny ankapobeny hoe ny ray aman-dreny no manao ny safidiny lalam-piofanana misafidiny izay ho tokantrano sy andefimandry ny zanany misafidiny manahoanany amin'izay raha ohatra ka sera ihany anontaniana hoe mbola tokony ho toteny foana ve ny ray aman-dreny ny amin'izay safidiny tanora izay eny eo amin'le raisiko manokana eo amin'le hoe misafidiny tokantrano fantany hoe izao ny olona
tokony rahanao sy efa hitany zany. Miatokatok sy rotsy metsika ny rotsy ny fitenenana. Raha andray ohatra zao eo amin'ny resaka hoe lalam-piofanana araka ny teneniny miato eo satria ray aman-dreny izy no mikolokolo anao nandritry ny fahazaza izy mahalala ny zavatra manavanana anao mifantany tsara ny toetranao sy izay zavatra tena hainao dia ilay ray aman-dreny zany miteny aminao hoe tia mety aminao satria izy manana fijery lavitra afaka mahafantatra hoe ty zavatra ty mety ahatafavoaka ny zanako sy ahatonga azy amin'ny tanjona ireny dia raha ohatra indray hoe eo amin'ny sehatry ny tokantrano ray aman-dreny mahalala hoe tia ny andefimandry mety amin'ny zanako tia olona mba matahotra an'Andriamanitra mba mijery ny fitondran-tena izay ananan'ilay olona izy. Raha izay zavatra izay nijerena rotsy midika ve izay hoe voahitsakitsaka na voahosohoso ve zany ny zona ny safidin'ny tanora? Raha amiko manokana aloha tsy voahosohosy satria amiko ny ray aman-dreny dia tokony ho toteny mandrakariva tsy hanolo-batona fana izy satria izy no efa mahalala hoe tia mety amin'ny zanako. Dia ahoana miombon-kevitra amin'izay hoe nareo izay mihitsy ilay fanontaniako hoe raha ho anazy roa vavy zany dia tena hoe ny ray aman-dreny mahafantatra izay ho andefimandry ohatra satria dia ohatra izay koa ny lalam-piofanana manahoana ny amin'izay tsy mahatsapa ve raha ny fahitanareo anazy hoe ny tanora voahosohosy ny safidy izao ny eo amin'izay lafiny izay mantsy zao eo amin'ilay hoe raha hipetraka ny safidin'ilay tanora anankiray dia lasa tsy mahay safidy izy manokana intsony izy fa hiaraka amin'ilay ray aman-dreny ohatra ohatsy amin'ilay lalam-piofanana mety hoe nety ilay zavatra tany aloha tany fa rehefa hiditra amin'ny tokantrano amin'izay dia mety tokantrano moa tsy laozany fifandirana dia rehefa misy fifandirana dia tsy maintsy hoe antsoina aloha dadanay fa tsy voavaly mihitsy ty olana ity dia eo ny teneniko hoe tsy mety loatra zany satria dadany nampiditra anay tamin'ity ohatra sy namboatra ny tokantranonay dia lasa tsy manana personnalité na hevitra manokana ilay tanora hoe rehefa mba tia kosa ny anahy dia tia mitazomiko hatrany fara fa lasa hevitr'olona foana no ekena hevitr'olona foana no toavana dia lasa hiteraka olana zay kely eo izy ary ny fitsipahanareo an'ilay hoe tsy tokony ho toteny tsy tokony ho toteny mandrakariva ny ray aman-dreny midika ve izay hoe manohatra ny didy fahadinonareo hoe manajana rainao sy ny reninao sa tsy misy ifandraisany? Tsy misy ifandraisany ilay izy satria ao amin'ny didy fahadimy hoe manaja nyray sy reninao mba maro andro ianao ilay fanajana zany no apetraka fa tsy fandikana an'ilay lalàna akoriny ny antony mahatonga ilay hoe manohatra an'ilay hoe toteny mandrakariva ve satria nisy fotoana ny ray aman-dreny zany manao teny na manoro hevitranao izay mety tsy fanaraka ampisatrapon'Andriamanitra ilay izy mety tsy fanaraka amin'ny lalàn'ny fiarahamonina dia amin'izay fotoan'izay ianao no mila tsy manaraka ilay tenin'ilay ray aman-dreny ka raha fahalatsotra zany ilay izy dia hoe tsy manohatra n'ilay didy fahadimy akory ilay hoe tsy fanarahanao ny teny ray aman-dreny izay iverinao fa tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ho azy mirahalahy ataony ankaviako ato zany dia mandray roa izy misy fetrany tokony ankatoavana na izay mihitsy hoe ankatoavana ny tenina ray aman-dreny fa ho azy mirahavavy atao kavanako ato kosa dia tena moaza zareo eny fa na dia miditra ny safidy ny tokantrano ny safidy ny lalam-piofanana eny tsy fantatratra any amin'ny hoe misafidy ny asa ihany koa ary ve na ihany koa ny fitafiana anaovana fa dia hiteny indray ho anareo mirahavavy hoe inona no entinareo mirahavavy andresena lahatra azy mirahalahy sy ny any tokantrano any fa tokony ho toteny ray aman-dreny na inona zavatra miseho. Tokony ho toteny tokoa ny ray aman-dreny satria zareo no miteraka anao aloha voalohany indrindra dia misy fitenenana konkoa hoe ny ray aman-dreny mizanahary faharoa izany hoe ray aman-dreninao tena tianao izy dia mahalala ny zavatra tsara ho anao ary tsy hanolo-batona ovinanao finanjanana izy manana expérience be dia be izy tamin'ny fiainany mety hoe efa niainany ny zavatra
ka sainao sy eritreretinao atao dia manisy anao hoe tsy mety ny zavatra ataonao fa rehefa tena lalinina sy eritreretina ny zavatra atoro ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny dia zavatra mahasoa anao fa ao ariana kely eo. Ny fandaharana dia mitondra lohateny hoe misotra ho amin'ny fahombiazana ary reto tanora ireto dia ny solotena fotsiny ihany na ny heviny ao anatin'izay hoe ny ray aman-dreny ve tokony ho toteny mandrakariva, ny ray aman-dreny ve marina mandrakariva, ny ray aman-dreny ve tsy maintsy hoe keteny mandrakariva. Dia efa nanao ny heviny izy ireo ianao ihany koa any an-tokantrano any mety niaraka ny fanakalo-hevitra taminay teto fa ny antanjo ny fandaharana dia mba izorana amin'ny fahombiazana ny safidy sy ny fanapahan-kevitry ny tanora tsirairay indrindra ihany koa amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ankasitrahana ireo efatra mianadahy niaraka taminay teto tato anatin'ny fandaharana raha mpatsahivina dia niaraka tamin'ny rotsy isika tatsy amin'ny ankavananay tatsy niaraka tamin'ny seraya ihany koa teo ihany koa Nehemia ato amin'ny ankaviko ato ary teo ihany koa Rizia. Mangatsitraka anao mpijery tany an-tokantrano tany izahay dia manome fotoananao indray ho amin'ny loha hevitra mahaliana amin'ny fiaonantsika amin'ny manaraka. Veloma to. Miarabantsika rehetra indray amin'izao fandarana manokana mahakasika ny fahombiazan'ny tanora mizotra ho amin'izany fahombiazana zany. Araka ny dindinika izay ny fanaovan'izy ireo teo dia misy ny fanontaniana izay mipetraka hoe tompony andraikitra mandrakariva ve ny ray aman-dreny eo amin'ny fianarana izany. Voalohany indrindra dia tena tafiditra ao anatin'ny zo sy andraikitra ny ray aman-dreny ny fahombiazana ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny fianarana. Raha mbola kely izy dia tena andraikitra tsika ray aman-dreny ary adidy ihany koa ny mandefa azy mankany am-pianarana. Manara-maso akaiky amin'ny fahafenony mivantana zany ny fianaran'ireo madinika ireo. Zany akory tsy milaza hoe rehefa miakatra eo amin'ny taonany mahazatovo sy ny tanora izy dia afaka miala isika ka hiteny hoe efa adidin'ny mpampianatra na hoe efa lehibe ny ankizy. Eo indrindra no ilana antsika ray aman-dreny na eo amin'ny fanaraha-maso azy tena nandeha any am-pianarana tokoa ve izy. Ahoana ny ahafantarantsika an'izay ny fifandraisantsika amin'ny talentsy-koly, ny fifandraisantsika amin'ireo mpanabe any am-pianarana na dia ohatra azaka hoe tsy vao antso indraindray manko ny ray aman-dreny miandry antsoina izay vao mandalo any am-pianarana. Afaka mipamandalo kely ihany isika manontany izay fizotra ny fianarana. Rehefa tena amin'ny taonany fahatanorana izy eo isika no mahita fahasarotana fa tena ilaintsika koa ny mijery na dia ny zavatra ataony mety tsy fantatritsika inona rety zavatra tsy haiko ty fa mba manara-maso kely somary mijerijery mitompo maso ary indrindra koa nefa tena ilain'izy ireo ny torohevitra ny fifampiresahana aminy zany. Indraindray ny izy ireny tojo fahasairanana any amin'ny toeram-pianarana any ka rehefa tsy eo isika ray aman-dreny mifampiresaka sy manoro hevitra azy dia mety ho tapa-kevitra tampo hoe aza tsy anatraotsoa fa zahana ambady hoe zahana dia hiasa fa ny fampaherezana izay omentsika ray aman-dreny dia tena ilainy zareo. Eto am-pamaranana ary dia izao no feny samy tompony andraikitra eo amin'ny fahombiazana indrindra eo amin'ny fianarana na ianareo tanora izay manohy mivantana ilay fianarana na isika ray aman-dreny izay manana didy fampaherezana azy ireo eo amin'ny fahavitany soamantsara ny fianarana ka ny firariana dia samy mahita fahombiazana indrindra
fa ianareo ry tanora dia izotra eo amin'izany fahombiazana izany ka arak'izay azo atao dia mandehana lavitra arak'izay azo atao amin'ny resaka fianarana fa io koa milova izay azo ny ray aman-dreny apetraka ho eo aminareo azatinoina nefa ny maka ny torohevitra ny ray aman-dreny dia isika ray aman-dreny mivonona ho amin'izany torohevitra omena an'ireo zanantsika ireo izany mandrapiresaka indray areo. Nareo koa ve faly be indray izay miaraka aminareo amin'ity anio ity dia asaina indray nareo anaraka fandaharana mahafinaritra izay efa fanarakintsika isan'andro eto amin'ny fandaharana safaly meno finaritra daholo araka izy Tsy voavidiny fahasalamana re hitondra fifaliana tombotso be dia be sanak'andriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavaminy ho aviny sanak'andriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavaminy ho aviny Inona goûter sy andrano ry fanotra? Nianaky akondro ary nendriky inona? Fa maninona ny senatra n'izany foana rehefa tsy akondro dia paoma dia paiso dia ina koa manaraka tsy alao hamburger mitovy amin'ny ina zao. Ka hitandry ozy miteny nenay hoe mila mihinana legioma sy voankazo hono raha te ho salama tsara. Miteny foana alao zany dia fa tsy fa taiza foana kindriny tsy nianatra mihitsy? Narariny forse tena marina ilay tenen'ny sefa tsy mahasalama ny mihinana sakafo be menaka sy mamy be loatra isan'andro dia tsy natsinasona ilay ny fitato. Zany efa salama tsara zao sondry? Ie. Dao zay ary nana goûter? Ndao ary sady nenahy efa mitovy amin'ny ese akondro be bebe. Oy azo atao be da be ohatry kifa tsy mety nge zao mila mandala honontsika rehefa misakafo. Fa hoana indray zany fa ngatsy efa sakafo ara-pahasalamana no entiko tsy mahalala honiny ahoana. Eno tsara mihinana sakafo ara-pahasalamana fa rehefa tsy voalanjalanja kosa nefa sady rehefa tsy atao amin'ny antonony dia lasa mamparary indray. Ay ve zany or fa zaniko ireo tanaky teleto satria efa nihinana roa teo. Za mihitsy efa salama tsara zany zontsika misy satria mihinana sakafo ara-pahasalamana sady mahay mahalala honiny. Ie, tena faly be mihitsy ny Za koa faly be. Noko fa niantsara ilay tantara teo daholo tsika tany an-trano tany mikasika indrindra ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana sy ny fahalalana honiny manko no resantsika anio. Hono fantatrareo ve fa Andriamanitra
taloha efa ela be tany dia efa nanomana sakafo tsara mahasalama ho an'ny olombelona. Dia ankehitriny koa izy dia mbola manome an'izany satria ny Andriamanitra tamin'izany ihany anie ny Andriamanitra amin'izao e. Ary tadidinareo ve fa tamin'ny namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra talohany namoronina antsika olombelona dia noforoniny aloha ny sakafo mahasalama. Andeha jerentsika ny Genesis toko voalohany ny 2:7-20 hoy voalaza ao. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny hanina manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Ny zavatra mampalahelo anefa amin'izao fotoana izao rakizy dia izao. Be dia be mihitsy zavatra hitantsika eny an-tsena eny kanefa tsy mahasalama izy ireny. Dia indraindray tsika midongo mihitsy hividanana an'izy ireny kanefa efa hita fa tsy mahasalama. Dia rehefa mba omena legioma tsika dia memenina hoe tsy tiako io mantsy any dada sy neny. Na koa omena voankazo tsika dia tsy mety mihinana mihitsy. Kanefa voalaza teo fa tokony hihinana legioma sy voankazo itsika tsirairay avy. Satria ireny sakafo nomen'Andriamanitra ireny no mahasalama tsara ny ankizy rehetra dia ny olon-dehibe ihany koa. Ohatra izao hoe nameny karaoty Andriamanitra ireny dia manatsara ny masontsika mba tsy tonga anazy mora rary. Ohatra ihany koa hoe ny tongolo ohatra dia manampy antsika amin'ny fitadidiana any am-pianarana. Dia mety misy miteny izy hoe zaho efa mahay beko fa mbola mahay be lavitra noho izany raha manaiky mihinana voankazo sy legioma. Dia ho an'ny ankizy izay mieritreritra indray hoe zaho tsy dia mahay mihitsy any am-pianarana dia raha mihinana voankazo sy legioma nareo dia jereo tsara ane fa lasa mahay kokoa ianareo. Dia izao rehefa sakafo nomen'Andriamanitra izay no hoantsika dia hohanina araka ny namezany azy. Ohatra izao hoe nomeny paomantsika dia sasana tsara ilay paoma dia hohanina avy eo. Tsara lavitra kokoa izay noho ny hoe ataontsika jus indray izy. Dia misy miteny indray ny ankizy kely hoe sao tsy tia raha vao tsy atao jus ilay izy. Fa tsara lavitra ny mihinana paoma amin'izao noho ny fihinanantsika jus vita amin'ny paoma. Dia ohatr'izany ihany koa ny voasary. Tia voasary ve nareo? Tsara lavitra rakizy ny fihinanana voasary amin'izao noho ny fihinanana ranom-boankazo vita avy amin'ny voasary. Azonareo tsara izany fa ino tsara ane raha vao ohatra tsika tsy tia mihinana legioma sy voankazo fa tia mihinana zavatra mamy be foana ohatran'ilay tantara hitantsika teo ilay goûter amin'ny fanilo dia lasa tsy salama tsika. Fa rehefa mihinana zavatra mamy be foana tsika ohatra dia lasa misy zavatra fotsifotsy tavela eo amin'ny nifintsika eo. Dia le siramamy tavela iny izany mivadika ho asidra indray izy avy eo. Dia ilay akanjo nify ilay amin'ny sisiny nifintsika iny lasa marary. Dia na misakafo tsika na miborosy nifintsika dia mitaraina marary foana ilay nifintsika. Dia mety ozy ny ankizy kely sasany hoe zaho efa nihinana mamy be foana hatramin'izay dia ahoana izany. Dia misy vahaolany ity mila manadio nify tsara tsika. Dio tsara ny nifinareo dia amin'izay miala daholo izay lotoloto rehetra dia manampy antsika anana nify tsara izy ireny. Fa androany tsika dia hanapa-kevitra kosa hoe ny zavatra izay hohanina dia zavatra izay nomen'Andriamanitra ho sakafo mahasalama ihany. Raha fitinina izany dia izao rakizy hoe ny fihinanantsika ny voankazo dia tena tsara ho an'ny fahasalamantsika. Dia tsara indrindraindrindra ho an'ny fitadidiana dia lasa ankizy kely mahay be tsika. Dia lasa ankizy kely mahavitrika be tsika amin'ny zavatra izay ataontsika. Tsy mba tianareo ve izany? Dia rehefa misakafo ihany koa araka ilay tantara teo dia mila manino izy teo? Izay indrindra mila malala onony ny ankizy rehefa misakafo. Fa tsy hoe misy sakafo be da be ty dia hohaniko daholo izany izay tiako rehetra hohanina. Tsy izany fa ozy Andriamanitra hoe mila malala onony ihany koa isika amin'ny zavatra izay hohanintsika. Dia rehefa malala onitsika dia salama tsara ihany koa ny vavonitsika. Dia tiako afatra kely ampitaina rakizy amin'ity an'ity dia izao hoe rehefa misakafo tsika na mihinana na misotro izany dia tadio foana hoe nanome zavatra tsara Andriamanitra. Rehefa mangetaeta ohatra
dia azo mitady jeu foana aza midongy ranom-boankazo foana fa misotroa rano madio. Andao ny jerentsika izay voalazan'ny korotiana voalohany toko 10 hoe andininy faraika amin'ny telopolo dia ondry vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Izany hoe ny zavatra rehetra ho antsika zany dia manome voninahitra an'Andriamanitra mandraikariva satria izy nanome sakafo tsara antsika. Mahafinaritra be zany dia ny firariako dia ankizy kely tomady avokoa ianareo ary ankizy kely tia mitaona ny namanareo ihany koa mba hihinana sakafo ara-pahasalamana. Dia mirary sondray ary androandray isika dia hanao fehezam-boninkazo ho an'ny taratasy maitso ety alakôly ary taratasy kely maromaro isan-karazany lokony. Tapahana roa ny taratasy maitso iray aforotra roa ary etezana lavalava dia atao tahaka izao amin'ny sary izao. Rehefa izay dia ho aforotritsika izy io ka asiana alakôly ny sisiny dia ho atao tonga boribory mitsangana tahaka izao amin'ny sary izao. Apetao tsara rakizy fa ino no ataontsika tao ny fehim-boninkazo ho an'ny. Rehefa tafajoro tsara izy io dia vonoina ny zorony tsirairay avy tahaka izao amin'ny sary anehoana azy aminareo izao dia lasa mivelatra ilay izy. Rehefa avy eo dia hanamboatra voninkazo sika satria fehezam-boninkazo ny atao ka maka taratasy kely loko hafa anaovana tahaka reto amin'ny sary reto. Basehoko anareo ny fanaovana ny voninkazo dia taratasy efajoro iray ka aforotra manome telozoro, aforotra indray mandeha, aforotra fanindroa no telozoro faharoa ary aforotra fahatelo no telozoro fahatelo. Rehefa tonga ohatr'izay izy dia maka hety ary etezana atao boribory lavalava tsara mba hanome endrika na felam-boninkazo iray. Rehefa vita mantsinitraka izy dia rehefa sokafana dia ho hitantsika fa tonga voninkazo mitovy daholo ny felany. Rehefa izay dia asiana boribory kely loko hafa eo ampovoany mba hahatonga azy ho endrika voninkazo dia manety boribory amin'ny taratasy loko hafa ho atao eo ampovoany dia maka lakôly rehefa avy eo atao boribory tsara afaka aforotra roa ny taratasy anaovana azy ary asiana lakôly dia apetraka eo ampovoan'ilay voninkazo natao teo. Rehefa manety voninkazo isika dia mety atao mba matsikotsiko indraindray atao boribory ohatr'izao koa indraindray. Dia manao voninkazo kely ohatran'izay isika amin'ny angezan'ny tahon'ny voninkazotsika atao maromaro dia apetraka esak'ilay zorony no vonoina tao amin'ilay tahon'ny voninkazo. Tsy ny tahony rehetra akory ny asiana fa ny sasatsasany ihany ary rehefa navita maro isika dia ohatr'izao no fivoakany. Rehefa vita dia manapaka an'izay sasany tsy niforotra nisy voninkazo ohatra hoe eto izany izao dia anankitelo no tapahana mba hanome endriny hafa ary atsotra kely amin'ny nety iny mba hahatonga an'ilay felam-boninkazo sy ny fehim-boninkazo ho amin'ny endriny tahaka izao. Dia ohatr'izao ny azontsika tolotra ho amin'ny ny nahandrontsika androany rakizy dia tsakitsaky legioma. Ny zavatra ilayntsika ao anatin'izany dia courgette anankiray dia karoty anankiefatra dia mila koa isika fromage ary mila isika kikimofo na mofo dopaina maina totoina. Ilayntsika koa ny sira ary toerana anankiray afaka asiantsika azy rehefa avy eo. Anomboka fikarakarana isika ka izao rakizy sasantsika madio tsara ny courgette dia sasantsika madio tsara ihany koa ny karoty. Efa vita sasantsika izay dia alaitsika ny karoty dia zarantsika anankiroa ohatran'izao ary tetehantsika manify ary mila mahazo isika zany karoty lavalava ohatran'ireny ovy endasina ireny. Ary rehefa azontsika izay ny karoty vitantsika ny karoty dia ataontsika ihany koa ny courgette ary ataontsika mitovy alava amin'ny karoty teo ihany koa. Alaintsika dia
tapahantsika manify ny courgette ataontsika mitovy amin'ny karoty teo. Rehefa vitatsika izay raka izy dia anomboka ny anafangaro azy amin'izay isika. Rehefa anafangaro azy isika dia maka vilia anankiray zany isika dia alaitsika ilay tetika karoty sy courgette vitatsika teo dia mahazo ohatran'izao isika. Rehefa azotsika izy dia alefatsika ao anatina vilia anankiray dia manomboka alaitsika daholo ireo fangaro rehetrarehetra zay hitatsika tambolohany teo. Alaitsika zany zao ny kikimofo dia alefatsika ao anatin'ny ilay courgette sy karoty. Rehefa vita zay dia alaitsika ihany koa ny sira. Maka sira ihany koa tsika, tsy ataontsika be dia be ny sira, kelikely ihany dia alaitsika ihany koa ny fromage. Dia afangarontsika tsara amin'izay izy rehetrarehetra. Afangarontsika tsara. Ataontsika zany izay ampifangaro azy rehetra tsara. Rehefa vita izay dia vita ny nandrontsika. Vita sahady ny fandaharana, nafinaritra faly ve nareo? Atao ve zafaly ary isa roa telo zafaly. Ie, nafinaritra be le fahalalana hony teo tsara be ny sakafo omen'Andriamanitra andeha hivavaka isika mba hampian'Andriamanitra mandrakariva hihinana ny sakafo tsara indrindra. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny fotoana mahafinaritra dia noho ireo lesona mahafinaritra. Ampio zahay mba hitiany sakafo izay nomenao ary hihinana ara-pahasalamana. Mamela azy tsy nentina taonay. Ampianaro zahay ay sakafo tsara. Taio dada sy neny mba havita sakafo tsara ho anay ihany koa. Dia mba hanana vola ihany koa izy hividianana sakafo ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sunna som hande, lai sen sunna ni sande, yara nuina hande ya.
زتونو انتيو إراو هنديا tetikasa enina teboka ohatra mbola faly miaravatsika indray amin'ity sabata fahaenina ity. Ny loha hevitra antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe manomboka eto ny fiovana sy ny fitadiavana ireo membre tsy mazoto. Pasteur Lalaniana sy Volahery no iaraka amintsika amin'ity androany ity, fa mialohan'izay dia andetsika iaraka hivavaka. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay amin'ity fotoana manokana ity hatrany. Misaotra noho ny fitantananao any tsiraray avy, ary misaotra ny amin'izao fotoana izao ihany koa mbola ahafahanay miaraka eto indray. Mbola mangataka ny fanatrianao izahay mandritra izao ora sy fotoana izao, mba hifantoka tsara amin'ny mahazava-dehibe izao fotoana iarahanay eto izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay mivavaka. Amen. Amen. Dia fifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy, rahalahy sy anabavisany ny tafaraka amintsika ao anatin'ity fandarana manokana izay iresana ny tetikasa enina teboka ohatra ity, na le hoe 80 andro hamerenana amin'ilay fitiavana voalohany. Andro fahaenina isika ary manana lohateny izay hozaraina dia tsy inona akory fa hoe manomboka eto ny fiovana sy ny fitadiavana ireo membre tsy mazoto. Miaraka amintsika eto toy ny mazatra ny sekretera mpanatanteraka ny Fédération Madagasikara Fony, tsy izy akory izany fa ny pasteur Ratsimbazafa Lalaniaina. Dia asina mpitiavana ary ianao anaraka hatramin'ny farany izao resadresaka ifanaovana izao. Faly miarabanao pasteur. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana, miaraban'ny Volahery ihany koa, ary mirary ny fitahin'Andriamanitra feno ho antsika rehetra. Tao anatin'izao tetikasa izao dia niezaka tokoa ny fiangonana ary nanao mifandaminana asa rehetra mba hamerenana ireo ataontsika hoe namana izay efa tsy hita intsony, dia nizahantsika zany ny namerina azy, na lehilahy zany, na vehivavy, na tanora, na lehibe. Ka eo indrindra no mipetraka amin'ny fanontaniana ray aman-dreny pasteur hoe inona ao anatin'ny Baiboly moa zany no entintsika anazavana amin'ity lohahevitra fahaenina ity. Sorabetsaka Volahery, lay fanoharana ao amin'ny Luka 5:10 zany no tena hoe anarantsika androany. Fa mialohan'ny tena amakitsika sy anarantsika io tantara ao amin'ny Luka 5:10 dia tiako ny mampatsiahy antsika rehetra any amin'ny isam-piangonana fa tokony efa manana listra zany zao ny mpitantsoratra ny fiangonana, ary efa tokony nodinihana tamin'ny fivoriam-be feveran-drarahan'ny fiangonana hoe aiza Rayana le anarana ohatra zao aiza izy ary dia efa tokony voatsinjara amin'ireo manana fanomezam-pahasoavana manokana mamangy sy ireo olona tendrena andeha hamangy ny famanginan'ireo olona ireo. Ny zavatra faharoa tokony efa mandeha koa zany any amin'ny fiangonana any dia ny fanomanana n'ilay sabata 12 Oktobra na ny sabata 7 Oktobra, ilay sabata famaranana n'ilay tetikasa zany io Volahery. Zany hoe sabata fiverenana ao tokantrano, tokony efa tapahan'ny komitan'ny fiangonana zany hoe inona no atao amin'ireo sabata reo, ary dia efa tokony mandeha zany ny famangina, mampiasa n'ilay lesona fahaefatra sy ny lesona fahadimy, dia efa mandeha mamangy ireo membre marisarisa na tsy mavitrika isika. Androany zany dia hianatra be dia be isika an'ilay tantara ao amin'ny Luka 5:10, ka ilay tantara manomboka amin'ny 7:17 zany no tena ianarantsika sy hojerentsika, ka dia andao vakitsika ara ny fanambarana ao amin'ny Luka 5:10 manomboka eo amin'ny 7:17 sy ny manaraka. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny vakiteny rehetra. Ary raha nodozy izy ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manakanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto, iainga aho ka ody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho.
ka tsy mendrika atao hoe zanaka intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ireo olona karamainao aho andiny faharoapolo dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny voziny sady nanoroka azy ary ilay zanany nanao tamin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika natao hoe zanaka ho intsony fa ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahany hoe alao faingana ny akanjo tsara indrindra apakanjoy azy ary asio peratra ny tanany kapa ny tongony ary eto ny zanakomby mifaha ka vonoy ary aoka isika ihinana sy ifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray efa very fa hita indray dia nifaly izy andiny va dia amin'ny roapolo ary tany antsaha ny zanany lamato ary nonody izy ka mbita eo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantso ny ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony izany zavatra izany ary hoy ilay ankizilahy taminy tonga ny rahalahinao ka namono zanakomby mifaha nafaha ny rainao satria efa tavaverina soamantsara atao an-trano indray izy andiny fahavalo amby roapolo dia tezitra izy ka tsy nety niditra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy ary izy namaly ka nanao tamin'ny rainy hoe indro efa ela izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy nefa izao tsy mba nomenao na dia zanakosy azy mba hifaliko amin'ny sakaizako fa raha vao tonga kosa ilay zanakao io dia efa name fananana izay efa name nandany ny fananana tamin'ny vehivavy jangy ka namono azy dia namono zanakomby mifaha ianao ary ny rainy taminy anaka ianao efa teto amiko mandrakariva anao avokoa izay rehetra anananao fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray efa very fa hita indray raha izany tantara izany dia tena tantara manandanja dia manandanja tokoa ary hainy rehetra tsy anjery zany hatramin'ny ankizy kely ka fantaniana petraka pasteur hoe inona moa zany no lesona azo sainina sy eritreretina satria eto zany dia le hoe tetikasa amerenana indray ireo efa tsy hita intsony zay zany no tetikasa dia ohatra ny efa azo sarentsaina zany ny fiverenan'izy ireny makao amin'ny fiangonana dia inona no azo raisina amin'ilay lesona ya ao anatin'lay fanoharana vakitsika teo zany volahery dia misy tantaran'olona telo zany no tena milalao an'ilay tantara teo ny anankiray voalohany zany dia ny rainy ny faharoa dia lay zanaka adala ary ny fahatelo dia le zokin'ilay zanaka adala samy nanana ny zavatra nataony zany zareo reo samy nanana ny fihetsiny samy nanana ny toetrany ihany koa lay zanaka adala moa zany dia fantatsika rehetra tsara fa nandany ny fananany rehetra izy ny fanambaran'ny baiboly dia hoe tamin'ny vehivavy janga izay ny laniny tany amin'ny lavitra rehetrarehetra tany ny volany rehetrarehetra sy ny fananany rehetrarehetra dia lazain'ny baiboly mahazava tsara ao amin'ilay Jaona toko 5:10 ny 7:10 fa nodiny saina ozy izy dia niverina izy dia rehefa tonga tao an-trano izy faly ny rainy ao anatin'ilay tantara zany dia manambara ny fanirian'ilay rainy mihitsy ny verenany io zanany io ohatrany hoe efa niandro foana zany le rainy hoe oviana rizo no hiverina ary dia ohatrany hoe mibanjina lalana tokana zany le rainy ny amin'ny fotoana hiverenany ilay zanany fa rehefa niverina ilay zanany dia fifaliana ohatran'izany ny nataon'ilay rainy namono zanakomby mifaha izy zany hoe mety nafaha tao nalaina ny kapa dia natao teo amin'ny tongony ny peratra natao teo amin'ny tana nampanaovana akanjo vaovao izy zany hoe tena noraisin'ilay rainy tamin'nympifaliana izy fa any amin'ilay faran'ilay tantara volahery dia miresaka mahakasika ny ilay toetsain'ilay zokiny ihany koa zany ny tantara manomboka amin'ny 5:20 moa zany
ny fitantarana makasika an'izay toetsain'le zokiny zay satria niverina avy any atsah zany le zokiny de gaga izy na eny feona zava-maneno di tao am'le tokantrano fa hoe misinina fa misinina tao de nampiantso anankiray tamin'ireo mpanompo izy de le mpanompo zany no nitantara hoe niverina nge le zanaka le zandrinao niverina izy de rehefa jerentsika ny andininy fahafito ambyroapolo sy ny fahavalo ambyroapolo de nasehoany am'izay zany ny tsy fahafaliana teo am'le zokiny io zany eo zany lesona tsoahatsika eo zany satria iverina am'izay zany le membre marisarisa iverina am'izay zany le membre tsy mazoto satria hovangina izy ireo ny anarantsika tamin'ny lesona fahaevatra sy ny lesona fahadimy zay famanginy zay de manahoana am'izay zany ny toetsain'le membre sy ny tsika rehetra atao am-piangonana rehefa iverina am'izay zany reo zanaka dalana reo membre narisarisa reo iverina ao am-piangonana de manahoana am'izay zany ny toetsaintsika atao am-piangonana zay zany le zavatra resantsika eto volahery ahoana ny fahitanao an'izay mety manana ambara ve anao mahakasika an'izay ia arak'izay zany de hoe tena faly ny ray zany hoe ny lanitra manontolo satria voalaza hoe na de atao hoe mpanota iray aza no miverina mibebaka de faly ny lanitra manontolo ka vo maika moa fa zany vahoakan'Andriamanitra zay be dehibe zany no miverina indray fifaliana ho an'Andriamanitra fa fanontaniana apetraka hoe de tena isy anana toetsain'le zokony tokoa ve am'izay fotoana izay ary manahoana no mety ho fihetsepon'lay olona zay miverina eo anatrehan'zany fihetsik'lay zokiny zany de anjarandrehetra misaintsena sy mieritreritra anjarandrehetrarehetra mihitsy zany mieritreritra satria zay zany ny foto antony ty lesony ty zany satria tadidio tsara nge zany volahery fa na ny fomba fijerintsika na ny zavatra ambaratsika na ny fihetsikitsika am'ireny marisarisa ny verina reny zany de misy vidiny am'le olona ny veriny zay raha vao miteniteny foana eo tsika na mangarika eo tsika na manao teny tsy voahevitra eo tsika de mbola anampy ny trotraka indray ny zavatra misy rehetrarehetra zay fa ahoana zany ny atonga atsika membre ho pampahery na fomba fijery na fomba fihetsika na fomba fiteny de pampahery ianao am'le membre marisarisa iverina amin'ny fotoanany famaranany io raha diniana zany de misy zavatra be dehibe tokony miala ao zay le fomba fijery zay zany hoe zay ao anatin'ny sainao fomba fitsaratsarana an'ilay olona zany de tokony hoe sorona avetrany satria iny no miteraka ny fomba mampihetsika rehetra na le fomba fijery na le fomba fifandraisana amin'ny ankapobeny tsy zay zavatra lazain'ny vava mantsy no tena izy fa ny fomba mampihetsika ny tena hoe manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatra ny fifandraisana zay resantsika izay zay indrindra volahery zany hoe le toetsaina mihitsy zany de nizao am'ty lesona fahaenina ty de fahasamy manamboatra azy isika rehetrarehetra any am-piangonana raha misy zany tokony ifananarana am'le fanontaniana ifanankalozakevitra reo avy eo de aoka atao mihitsy zay azo ifananarana fa rehefa tonga zany le famaranana an'le tetikasa am' 2 ambyroapolo na 7 ambyroapolo de isika rehetrarehetra mihitsy no voninahndray andreo membre marisarisa reo ary ty lesona atao amin'ny lioka toko 5 ity de lesona lehibe ho atsika zokiny zay nitoetra na itsy tato am-piangonana niaraka tamin'le raitsika tsy niala tato am-piangonana eo daholo zany reo fanontaniana ifanankalozakevitra ary inona fa de hoe afana de afana ny fanankalozakevitra eo amin'ny fiangonana sy ny lesona tokony horaisina zany aoriny zao dinika ifanaovantsika izao ary ohatra nefa maika miteny zareo amaly an'le fanontaniana fa de inona fa de hitondra hevitra lehibe tokoa ary hitondra ataontsika hoe fiovana tokoa eo amin'ny fiangonana zay resadresaka ny fanaovantsika izay mbola manana afatra ampitaina avinao paster tsy manana betsaka intsony fa zay teninao zay zany no tiako resahana hoe ataovy mafana mihitsy ny fifanankalozakevitra raha misy tokony ifananarana de atao ny fifananarana aoka zany elana mihitsy toetsain'le zokiny io de andao atomboka am'izay zany ny famanginy ary aoka tena hoe raisinampo mihitsy zany mba andeha mangy isika mba tena hoe izy vokany zany ty famerenana andreo membre maresaresa ity sotra betsaka atao
ia tena marana ny resaka isika fa le daty ve azo averina kely pastera le daty voatondro teo ia ny famaranana ny titetikasa ity zany a dia ny 20 na ny 7 oktobra 20 sy 20 ny komitin'ny fiangonana zany a no manapaka na 20 na 7 oktobra de tokony efa manomboka resahana ao mpiangonana mihitsy zany io famaranana io satria izy fotoana manokana ohatra ny ty ato amin'ny lioka toko fa 12 ty mihitsy zany ny fotoana famaranana n'izy io zany hoe amin'izay fotoana zay zany mety hoe tsisy dia ato amin'le tantara fa misy fifaliana ary toetsain'ny fitiavana no ifampizarana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de ty tokoa no tonga amin'ny fitenena manao hoe trafikenao me mahery ambava homana mpo mieritreritra inona fa de tsy ataony fiangonana ambany zavatra tokoa ny zavatra rehetra izay noresahana teo ary indrindra fa isika zanak'ilay ray tokony manana ny fitiavana ray koa zany isika ho an'ireny olona efa tsy hita intsony kanefa miverina indray ao anatin'ny fiangonana de afana ihany koa ny ady-hevitra sa ahoana de akasitrahantsika ihany koa ny pasteur raha tsy mba zafy lalany aina izay nitondra ny resadresaka tamintsika teto izay tonia mpanatanteraka eo anivon'ny fédération na Madagasikara foana moa ny tenany de mandrapitafa ho amin'ny heriny anio indray ary dia mbola tonga eo amin'ny fotoana iarahana mamaly ny fanontaniana indray isika ry fiangonana fanontaniana voalohany arahantsika amin'ny androany ity inavy ny fivavahana izay tokony atomboka eo amin'ny fiangonanao inavy ny toetsain'ilay zokiny tokony hifananarana ao am-piangonana misy anao inona ny fiomanana atao mialohan'ny sabata 12 na 7 oktobra sabata fiverinana ao an-tokantrano na lehibe rehefa miverina ve ireo membre tsy mavitrika sy marisarisa sy ireo membre tsy mazoto ilaina ve ny manonona ampahabe masina mombamomba azy sa mila mitandrina so mety ampihemitra azy ireo indray izany manao tatitra mazava ve ireo olona voatendry andeha mangy misy fanantenana ve ny sin'ny membre ny hemitra hiverina amin'ny sabata fiverenana amin'ny tokantrano io koa dia manasantsika tsirairay avy indray andray anjara sy aneo hevitra amin'ity androany ity I will go where you lead me, I will go where you lead me, who will go for us? I will go where you lead me, I will go where you lead me, here am I, send me Lord, I will go. faly miarabantsika indray tafahoana amin'ny alalan'ity fandaharana ity ny 10 minitra ny fanabeazana ary
ankehitriny isika dia manana lahadika manokana mikasika ny maha ray aman-dreny ary hotomorintsika akaiky izany amin'ny lafin-kevitra ny ray aman-dreny mianatra izay tena anisany antoky ny fanabeazana ao an-tokantrano. Ray aman-dreny maro no mihevitra fa aio azy tsy ilaina fianarana ny maharay aman-dreny. Valiteny dia tsy mila mianatra na dia ny farafahakeliny amin'izay ataontsika amin'ny zanatsika isika. Ohatra, ny fahalalana ny dingam-pivoaran'ny zaza na amin'ny ara-batana izany na ara-tsaina na ara-petsepo dia manampy betsaka amin'ny fomba fitaizana ny zaza. Ny fanabeazana tokoa mantsy dia toy ny asa fandrafetana azo ka arakaraka ny toetry ny azo sy ny karazany dia arakarak'izay koa ny fomba fiasa aminy sy ny fitaovana ampiasaina. Tsy izay mety amintsika olon-dehibe araka ny eritrerintsika akory no ataontsika amin'ny zanatsika fa araka izay mahasoa azy mifanaraka amin'ny taonany ny mahalahy na mahavavy araka ny toetoetra mampiavaka azy amin'ny piraitam-po aminy na ny ankizy hafa. Inona ary ny fanapahan-kevitra ho raisina? Andao isika ray aman-dreny azoto hamaky boky na tahirin-kevitra mahasoa momba ny toetoetry ny zaza sy ny fanabeazana. Aoka azoto handray anjara amin'ireo seminera na dinidinika momba ny fitaizana izay karakarain'ny sekoly sy ny fiangonana isika. Ndeha ary hoentsika mivavaka izany rehetra izany eo ambany ny herin'Andriamanitra. Vavaka isika. Tompo malalo isaoranao, isaoranay ny anaranao masina. Saotranao izahay satria ianao ilay Andriamanitra ny loharano ny fahendrena sy ny fahalalana ambony indrindra. Mangataka aminao izahay mba ho tanterahanao amin'ny ray aman-dreny tsirairay avy isan-tokantrano, ho tafianao ny herinao amin'ny herin'ny faherezana ka ahay ny zavatra rehetra ny ray aman-dreny ao aminao izay mampahery azy ireo. Ary ny fahombiazana eo amin'ny fanabeazana dia voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia ho anao ny dera, ny saotra, ny laza ary ny voninahitra, fa ho anay kosa ny famondram-po mandrakizay. Amen. Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela no ny kiry tsy naomby hatramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo to hiova olombaovao tapakevitra ifo nefizany tsy maharitra salavitra rapitsurehinzai numalikyunu miverina hindrai zao Jesosy mba tantano oh
atrireny ane de tosarotratsy ay vao mandroso indray mandingana hoe anaraka silavua tiazo antokaniwa viku sisi antenainanyamiku ratsy tantananao de inukufa tsy utafita Sovunzeu, tizandi não vunzeu. Zeso sovunzeu, tizandi não vunzeu. Tenaina ry avamalala fa nahalinanao sy nahafinaritra anao ny fandarana rehetra kanefa moa manapetra ny zavatra rehetra kanefa
mialoha ny sarahantsika dia tsara mandrakariva ny mandray vatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka mialohan'ny andraisantsika izany dia manasanao hiara ivavaka. Andriamanitra meteza anomenay fahazavantsaina, anananay fitsokafa-po entinay miatrika indray ny enemana vaovao, koa raha nokatra ny teninao izay Tompo dia meteza ikasika ny fonay tsirairay avy atonga izany teny izany anandanja sy anakery eo amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Misy afatra omeko anao androany mikasika ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao indray mandritra ny herinandro vaovao. Ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro vaovao. Ao amin'ny Deutéronomia 7:20 no misy an'io fikasan'Andriamanitra io, ary tiako raha mba raisinao am-pifaliana izany. Izao ilay fanambarana ao amin'ny Deutéronomia 7:20 ka ny 9:9 ihany. Vakiko kosa nefany amin'ny dika teny ombonana izy ity mba hahatonga anao ahita fahazavana bebe kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny fanambarana: andidy ny fitahiana ho aminao ny Tompo, ary ambena ny sopitrao, ampandrariny avokoa izay rehetra ataonao, ary ho tahiny ianao amin'ny tany izay honenanao. Rehefa malala, izany no fampanantenana omen'Andriamanitra anao indray amin'ity herinandro ity. Andidy ny fitahiny aminao ny Tompo Andriamanitra. Izany hoe izy mihitsy no hiara-dalana aminao. Ny teny hoe fitahina dia entiny maneho ny fanampinanao mandritra ny herinandro. Dia hoy izy, ambena ny sopitrao, ampanjariany avokoa ny asanao rehetra. Ho tanteraka aminao anie izany, ary ho ambinan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ianao. Andeha hivavaka isika hamarana ny fiarahantsika indray tamin'ity androany ity. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny sabata natolotra ao anay. Irina indrindra raha maki ny enemana vaovao izay. Raha hiala-dalana aminay ianao, ko tanteraka aminay izay teny nampanantenanao, satria ianao dia Andriamanitra tsy mahay mandainga. Koa matoky izay Andriamanitra, fa eo anilanay mandrakariva ianao, eo ampanatotosana ny adidy amanandraikitray, ka anam-piadanana izay, anam-pifaliana izay, ary ho tsapanay ny fiarahanay aminao sy ny fanambinanao. Mombanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no azahoanay mangataka sy manonona izany vavaka izany. Amen.